Aty amin'ny faritra Vakinankaratra no hitondrananao. Iresahana sy hianarana ny fomba fanaovana zezika kankana na lombricompost. Malaza olona ka hatrizay ny tany aty Vakinankaratra satria rakotra lavenim-bolokano hatry ny taloha elabe. Vary an-tanimbary sy anana ary legioma isan-karazany no fiveloman'ny mponina ary tatorina dia ny ampy vary an-tanety. Saingy ankehitriny dia efa miala ny tsiro ny tany. Tsy ampy ny zezipahatra satria efa miavitsy dia vitsy ny omby. Nefa ny tany aty afovoan-tany dia ny zezipahatra ihany no mahatsara sy mampateza tsiro azy. Ambonin'izany, ny zezipahatra nampiasaina sy nahazatra ny mpamboly hatrizay dia zezipahatra vitany hoe raofina fotsiny ao ambalan'omby, ka matetika tsy dia mahomby fa miteraka olana hafa. Mahatsapa izany Tojo Arinaivo, monina eto ampita-tafika. Eo amin'le kalitao an'le zezipahatra mihitsy no tsy tafavoaka mihitsy satria raha ianao zao raha mampiasa zezipahatra eny an-tamboly iny dia mitondra ahatra be io zezipahatra io satria le voambilona rehetra reny tonga ny atsady maniry. I Tojo Arinaivo dia anisan'ireo tantsaha maromaro miara-miasa amin'izy SDM ka nanomboka nanao zezika kankana tamin'ny taona 2014. Ny tena nampirisika ny olona hamokatra zezika kankana aty Vakinankaratra dia hatramin'ny fotoana nampiroborobo ny fambolem-bary an-tanety. Tsapany tantsaha miandalana fa ny zezipahatra fotsiny dia ratsy. Ny zezika simika fotsiny koa raha tsy mifangaro dia tsy tsara ho an'ny faritra afovoan'ny nosy satria bebe asidra ny tany aty ary ny zezika simika dia lafo. Ny fanamboarana zezika kankana na lombricompost sy ny karazana compost hafa dia anisan'ireo karazana teknika mpambolena agroekôlôjika apariakin'izy SDM aty amin'ny faritra Vakinankaratra amin'ny alalan'ny tetikasa manitatra faharoa izay misehatra amina komuna 7 Ny fanamboarana ireo zezika ireo dia miainga amin'izay zezipahatra kely ananana, ampiana fambolena zava-maniry mandrobona fanao vony-rakotra hatao fangaron'ny compost. Eto amin'ny Dadakoto eto an-Temotra aty amin'ny distrika Anantanifotsy isika no hijery ny fanombohana ny fanamboarana zezika kankana. Zany hoe naharesy lahatra tamin'ity zezika kankana ity aloha dia nahita tombontsoa zany amin'ny fikarakarana le zezika kankana, momba ny hoe fanaovana vary an-tanety, fanaovana amin'ny tsatsaka dia anankiray ny teo am-piandohany mitarina kely efa misy maromaro izy zao. Eo amin'ny efa enina amin'ity ngamba zao ny tranona kankana efa vita. Mety ho sarotra ny fanaovana azy fa ny zezika vita dia tena tsara kalitao. Ny dingana voalohany dia ny fanaovana pre-compost hatao sakafon'ny kankana. Izany hoe manao compost aloha. Mitovitovy amin'ny fanaovana compost ihany ny fanaovana pre-compost. Fa rehefa hanao lombricompost dia averina amboarina tsara ny tranon'omby mba tsy hifangaro amin'ny tany ny zezika. Raha ohatra anay aloha dia efa mba vita dalazy le tranon'omby dia tsy dia manahirana loatra tsy mifangaro amin'ilay tany mihitsy zany le anay le tain'omby. Ny tain'omby tsy mifangaro tany no akora fototra fanaovana ny pre-compost. Miampy akora mando toy ny ravi-maitso isan-karazany sy ny akora maina. Afangaro ny ravina maina, dia afangaro amin'ilay ravina maitso, dia afangaro amin'ilay tain'omby, dia raha fa voafangaro tsara izy ireo dia ahoditra kely aloha mandritra ny 20 andro na mihoatra kely dia zay efa misy hita masamasaka tanteraka izy zany dia zay vao bataina makany amin'ilay sakafon'ilay kankana. Andrasana eo amin'ny 2 tokom-bolana eo ny pre-compost izay vao masamasaka. Mandritra ilay 2 tokom-bolana anamasana ny pre-compost dia amboarina ho vonona ny trano kankana hasiana ny pre-compost. Akora misy eto amin'ny manodidina no ampiasaina: hazo, bararata, tovopeta, ambonambona birikitany manga na birikitany ary fotaka miaro tain'omby no atao rihitra sady atao lalotra. Ny velarany atolona ilay olona aloha zany farafahakeliny 2 metatra ny lavany, 2 metatra ny sakany, ary ny havony manana havo eo amin'ny 80 cm eo
ny avo le izy. Afaka rotokom-bolana dia masamasaka sady miendrika feta marihitra toy izao ilay précompost. Io no antsoina amin'ny teny frantsay hoe beurre de fumier ary efa mamoaka ilay fofonjezika izay mahatamana ny kankana. Ty zao le compost mbola tsy de tena vita, le mbola tsy de masamasaka fa ho de le nandritra ny 20 andro de hoentina kary am'le trano kankana. Io zany sakafony. Io zany zao sakafony. Rehefa tafiditra ao anaty trano kankana ny précompost dia tondrahana rano. Avy eo dia fandrina ny kankana ka arotsaka ao anaty précompost. Tondrahana rano atao mando tsara ny trano kankana. Avy eo dia rakofana bozaka ary saronana tselena mainty. Ny antony tselena mainty dia satria mila toerana maizina tanteraka tontolo andro sy tontolo alina ny kankana vao mazoto homana, hahazoana ny zezika ilaina. Asiana tafo ny trano kankana hierovana azy sy ny sakafony amin'ny orana sy ny rivotra ary ny hainandro. Andrasana andro maromaro vao vonona tanteraka ny zezika. Mandritra izany fotoana izany dia tsiritsirihana matetika ny trano kankana. Raha sendraka maigna be dia mila fanondrahana kely. Raha ohatra ka mandy be indray dia aleo kendrena zany le hafananan'le zezika sendra mbola nisy hafanana dia tsapatsamana matetika dia tondrahana rano raha sendraka mahamay le zezika. Ny tainomby nomasahana niaraka tamin'ny ravina no akora fototra natao sakafon'ny kankana. Ny tainy kankana avy nandan'ny précompost kosa no lombricompost na zezika kankana. Maromaro ireo tantsaha aty vakinankaratra mamokatra zezika kankana. Anisany mino aty Ambohitriny be, aty Betafo. Eo am-piotazana ny vokatra i mino izao hitantsika izao. Toy izao vovoka mainty izao ny endriky ny zezika kankana rehefa vita. Rehefa mipetraka ray volana latsaka kely ao anaty trano kankana ny zezika compost dia mivadika ho zezika tai-kankana tak'izao. Dia rehefa masaka tak'izao le izy dia apetraka aty amin'ny trano, aty amin'ny efitra maizina, tsy tratra amin'ny masoandro. Dia apetraka raiky amin'ny 20 andro aty izy dia fohy indray ny atody kankana. Dia rehefa fohy ny atody kankana dia izay izy vao diovina sy tsiponina ny zanakankana dia atao anaty sase na atao anaty kitapo amidy na hoentiny eny an-tanimboly. Sady mampiasa ny zezika kankana amin'ny fambolena i mino no mivarotra ny vokatra. Betsaka ny olona tonga mividy sy efa mampiasa azy satria mahita ny fahatsarany zany hoe mitaha amin'ny zezika hafa izy dia efa hitan'ny olona ny fiasany amin'ny fitahany amin'ny zezika hafa hoe tsara ny zezika kankana dia efa manomboka mihabe ny olona mividy azy. Avela ho fohy ao anatin'ny 20 andro ny atody kankana dia tsiponina ny zanakankana hanaovana zezika vaovao indray. Ny an-dadakoto izao dia efa nihodina fanondroany ny fanaovana lombricompost. Tamin'ny taona 2017 i dadakoto no nanomboka nanao lombricompost. Izao hitantsika izao ny faniry sy ny hatevin'ny vary an-tanety izay nampiasan'ny dadakoto ny zezika kankana. Ireo izay nampiasa ny zezika kankana toa ny dadakoto sy mino ary Tojoarinaivo dia afa-po tanteraka. Io zao za tsy nampiasa tsy afaka ny zezim-pahatra kely fotony natao dia zezika kankana tolo no nampiasako tamin'io dia io zao mivokatra amin'io. Nanao ny fahitanao azy? Io fa mety mihitsy izy io ny fahitako azy aloha fa Tsara ny vokatra moa tsy dia misy dépense firy amina fambolena satria raha oharina amin'ny tany zezika simika zany le izy dia ahitana tombony bebe kokoa moa hita hoe ara-pahasalamana zany le zezika kankana satria biolojika le izy. Misy koa zany ny hain-tany ka mampiasa lombricompost ianao dia zavatra hita misongadina eny an-tsaha zany hatramin'ny nanaovako an'ity dia hitako mihitsy hoe mahatana antoka ny lombricompost rehefa tena miditra ny hain-tany. Miakatra ihany koa ny vokatra zany na eo amin'ny rendement resaka vary io dia manandanja kokoa ny vary azo avy aminy zany misy lanjany kokoa. Ny eo amin'ny resaka legioma indray moa zany dia tena hita misongadina mihitsy hoe tsy mora simba sy tsy mora lairin'ny bibikely ny legioma ampiasana zezika kankana.
kankana roa kilao tamin'ny voalohany no nozaray nitetika asa manitatra faharoa tamina tantsahana ankiroa taty an-tany fotsy sy tany Ambomandroso. Vetivety dia nitatra be ny famokarana Zezika Kankana. Maro ny tantsahaliana satria manatsara ny tsirony tany sy ny vokatra ny Zezika Kankana ary antonona ny vidiny. Ohatriny iny zao? Arivo ariary ny kilao. Arivo ariary ny Zezika Kankana iray fonosana milanja iray kilao. Kelikely ihany anefa dia ampoan'ny voly toy ny vary an-tanety. Ny fatra zany dia atao hoe eran'ny tanana ohatran'ny zao zany isaky ny lavaka. Ny vary an-tanety zao eo amin'ny 5 ariary eo le vary an-tanety efa misy eo zao. Dia eo amin'ny 1 kitapo 50 kilao ngamba no latsaka kely natao tamin'ny tao. Raha ampita haina ny Zezika Kankana sy ny Zezika simika dia lafo be ny Zezika simika nefa tsy azo vokatra firy. Sady raha Zezika simika fotsiny fa tsy mifangaro dia manimba haingana ny tany aty afovoan'ny nosy satria bebe asidra ny tany aty. Ny Zezika Kankana kosa dia mora vidy lavitra nefa azo vokatra be sady azo vokarina amin'izay akora misy eo an-toerana ary mamerina ny tsirony tany olovain-jafy ka ahafahana manao fambolena maharitra. Tsara